Mirabato klasoko vava anao manaraka ny mety toetry ny andro ny kisaka ato atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika ilay rivodoza kezania. Raha tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tena manodidina ny 780 sy 400 kilometatra atsimo andrefan'ny Itampoly distrikany Ampania no nisy ny foibe ny rivotra entiny manodidina ny 20 kilometatra isan'ora izay arana tafiotra 70 kilometatra isan'ora ny zotra ny atsinanana izy arina afaka 50 kilometatra isan'ora. Araka ny vinavina atrany dia ikisaka ianavaratra atsinanana izy ao anatiny 420 ora manaraka ary voatra manodidina ny 100 kilometatra andrefan'ny Itampoly. Miova toy izao araka izany ny filazana loza makasika ity rivodoza ity, filazana miloko mavo na loza mbanao amin'ny distrikany Ampani andrefana Beloa ary Tsiombe etanina araka izany anymponina amin'ireo faritra voakasika ireo mba anaraka tsy tapaka ny fivoaran'izay rivodoza izay ary anaraka tsy tapaka ihany koa ny toromarika atolotr'ireo tompon'andraikitra eny fotony. Ikorotana araka izany ny toetry ny andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka andrefana sy amin'ny tapany atsimon'ny Nosy koa iangaviana ny mponina eo aneleleleny Maitrano sy Tolanaro mba tsy hivoaka iandrika intsony manomboka anio alina. Fa raha iverenantsika ny makasika ny toetry ny andro amin'ny herinandro ho avy iny dia hitondra orana amin'ny tapany atsimon'ny Nosy ny fisian'ity rivodoza ity, torak'izay koa ny ilany afovoany andrefana tsy ho maro toerana ny abaka ho ny avaratra iny fa homaina kosa amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany afovoantany, ny ilany afovoany atsinanana hatramin'ny androny zoma. Ny ilany atsimo andrefana moa amin'ny farany herinandro any dia iverina homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Hojerentsika amin'ny tsipiriny makasika ny mety toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy raha ho an'ny rapitso maraina anorana tandrifondrahona ny morontsiraka avaratra andrefana ny faritry Menabe atsimo andrefana Anosy Androya ary ny ilany andrefany Iorombe sy Matsiatra ambony andrahona na andrahona mitsitokotoko ny andro any amin'ny faritra sisa. Raha ny tolakandro kosa indray dia anorana miato atsimon'ny Nosy iray manontolo iny isy ny orany tandrifondrahona moa ho an'ny ilany andrefany afovoantany ny faritry Menabe sy Melaka, toy izay koa ny faritra Sofia, ny tapany atsimon'ny faritra Savary koa ny faritra Diana. Ifandimy kosa ny rahona sy ny zoandro ho an'ny ilany atsinanany afovoantany sy ny ilany afovoany atsinanana iny. Ny maripana ho an'ny androny rahampitso 10 hatramin'ny 20 ny afovoantany, 30 hatramin'ny 430 ny ilany atsinanana raha toka 20 hatramin'ny 430 kosa ny ilany andrefana, hatratra 30 ny maripana ambony ho an'ny atitany avaratra andrefana iny. Raha makasika ny androny talata kosa dia andrahona vitsy, andrahona mitsitokotoko ny morontsiraky Sava mba tsy sosy analanjorofo, toy izay koa ny faritra atsinanana, andrahona mitsitokotoko ihany koa ny morontsiraka avaratra andrefana, ny morontsiraky Menabe atsimo andrefana ary ny faritra Androy iny. Ny maripana ho an'izay androny talata 10 hatramin'ny 20 ny afovoantany, 30 hatramin'ny 430 ny ilany atsinanana raha toka 20 hatramin'ny 330 kosa ny ilany andrefana, mbola hatratra 40 maripana ambony ho an'ny atitany avaratra andrefana iny. Raha ny androny alarobia kosa dia anorana tandrifondrahona mety arakotroka indraindray ny atitany Melaka sy Menabe, ny ilany andrefan'ny afovoantany ary ny faritra Anosy, isy ihany koa ny orana tandrifondrahona vitsy any amin'ny faritra Diana, Sofia ary ny tapany avaratry ny faritra Sava, andrahona vitsy moa na ibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana izay ho an'ny alarobia 40 hatramin'ny 30 degré ny maripana ho an'ny afovoantany, 30 hatramin'ny 30 ny ilany hatramin'ny 430 kosa ny ilany andrefana, ananika hatrany amin'ny 730 ny maripana ambony ho an'ny atitany avaratra andrefana iny. Izay indray no azo atolotra ho an'ny androany manome fotoananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.